Sauter, grimper, franchir les obstacles avec fluidité, c'est du spectacle, c'est du parcours. Ils sont de plus en plus nombreux à s'y mettre à Madagascar. Depuis 7 ans, l'association Traceur GAS fait bouger les lignes. Recensement exact ny traceur amin'izao tsy ananana plus précisément fa rehefa mikarakara le festival zay dia amanjatony eo ny mpikatroka tonga zany hoe ny traceur zany tonga maneran'ny Madagasikara fa zay ihany koa anisan'ny tanjona zany miaraka amin'ny fédération gymnastique zay misahana ny parcours ihany koa miaraka amin'ny traceur GAS dia ny hoe ny ahazo ny recensement exact an'ireo athlète ireo ho lasa licencié ny fédération ary mora structurena ny izay kamana rehetra zay. Et c'est justement grâce au festival Alifa Parcours, dont la 4e édition a eu lieu cette année, que la discipline prend son envol. Le festival Alifa Parcours, c'est plus de 100 pratiquants réguliers et un engouement qui dépasse nos frontières. À Montpellier, lors de la Coupe du monde du parcours au FIS, Madagascar a atteint les demi-finales. Une première pour un pays africain. Après ce succès à Madagascar, l'association cible maintenant l'Afrique. Et c'est dans ce sens qu'en collaboration avec l'Alliance française de Sainte-Marie, l'association lance l'African Parcours Tour pour faire rayonner le parcours et éveiller des vocations. Izy io dia tournée anankiray hoentina mampafantatra ny parcours maneran'ny Afrika sy ny océan Indien. Ny tanjona an'izany dia ny hoe anaparitaka ny parcours eo amin'ny lafiny artistique ary ihany koa sportif, izany hoe mandritra ny étapena tournée anankiray zay dia tonga manabe ary ihany koa manaparitaka ny parcours amina ville anankiray auprès ny tanora zany. Ny tanjona dia ny tena hoe ampafantatra an'ilay izy au maximum satria matetika zay rehefa tonga amina événement international dia Madagasikara irery ihany no anisan'ny pays africain mandray anjara dia ny tanjona zany dia ny hoe anaitra an'ireo tanora déjà aloha hitezatena fa ihany koa nao parcours ary indray andro any isy olo tena ny firenena.